Talata 12 fany volana May 2024 tonga soa tao anatin'ny fampirahalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy miarabantsika rehetra ihany koa izay manaraka izany manerana ny Madagasikara manasa anao manaraka ity fampirahalam-baovao ity hatramin'ny faratry miaraka manolotra ny fampirahalam-baovao amiko amin'ity alina ity ihany koa grâce andreto toerana miarabanao miarabanao reo miara-manana miarabantsika ny tokantrano ihany koa manaraka ny fampirahalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra TV plus Madagasikara amin'izao alina izao. Tapany voalohany amin'ny lohatenim-baovao avy hatrany ary manamarika sy manaporofo ny fizorana makany amin'ny fanatanterahana ny tetikasa famokarana angovo sahofika ny fampitambetrony misy roa mikasika ny tetikasa sahofika natria ny filohan-dazoelona teo amin'ny fanjakana malagasy ny fond souverain malagasy sy ny consomption neo nosakana ny mpitandro filaminana ny fikambanany etsika 72 rehefa nipiasa natitra voninkazo patserovana ireo lavo nandritra ny etsy-bahoaka tamin'ny 13 May 2017 ny maraina teo raikitra ny fifanonanana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo zokiolona ao anatin'ny fikambanany etsika ity. Zokosika letra amin'ny tapany faharoa amin'ireo lohatenim-baovao. Naneho ny heviny mikasika ny fanasoketana mpandraharaha malagasy eny amin'ny tambazotra-tserasera sy ny haino amanjery sasany ny filoha-hevitry ny antenirandolona misana ny faritany atsimo Nicolas Rabe Mananjara androaty. Nisedra olana amin'ny famonjena ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana BEPC ny akamaroany ireo mpianatra ao anatin'ny fampiadidim-pampianarana Antananarivo Avaradrano hatramin'izay ny kianja eny Andralanitra irery ihany mantsy no nandray ny fanadinana teo aloha. Araka nefa natsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao tapany voaloha dia manamarika sy manaporofo ny fizorana makany amin'ny fanatanterahana ny tetikasa famokarana angovo sahofika ny fahavitany ireo soni miisa roa mikasika ny tetikasa sahofika natria ny filoha Andry Rajoelina teo amin'ny fanjakana malagasy ny fond souverain malagasy ny consortium neo. Vita sony androany ny fidirana ny fond souverain malagasy ho manana petrapoly 500 eo anivon'ny neo izay fitambarana ny orinasa tsy miankina molavola ny tetikasa sahofika natao sony ihany koa ny fanitsiana sy ny fanampiana samihafa ao anatin'ny fifanarahana neo sy ny ministeran'ny angovo sy ny ankoranafo ho an'ny tetikasa sahofika vinavina anomboka amin'ny 2024 ny fametrahana ny fotodrafitrasa sahofika hoy minisitry ny angovo na nomeny toromarika manokana ny anafainganana ny tetikasa sahofika izay fanalahidy ny fampandrosoana Madagasikara ny filoha Andry Rajoelina fitiavana Gniva Rasata mitatry ny andininy izay. De la signature officielle d'un contrat d'achat d'actions des actionnaires historiques ou encore share purchase agreement entre le FSM, Fonds souverain Malagasy et la société Néo. Signature à saluer chaleureusement ces signataires par un applaudissement et celle de l'avenant au contrat de concession signé entre l'État malagasy représenté par avec l'entrée officielle du Fonds souverain malagasy au capital social à hauteur de 40%. Share purchase souverain malagasy et la société Néo, une société de développement du projet de la centrale hydroélectrique de Saoufki, à savoir Témis et Eranov, d'une partie significative de leurs actions au profit du FSM. À travers cet accord, dans la société Néo, ce qui marque un tournant stratégique et reflète la volonté de Madagascar d'affirmer encore plus sa souveraineté énergétique. Cette signature traduit de manière concrète une étroite collaboration entre le secteur public et les partenaires privés pour Madagascar. Je vous invite, après cette signature, mandrozy dingana goavana ny fanatanterana tetikasa sahofika androany nisy ny fiona manokana teo notariny filoha Andry Rajoelina ny filoha-hevitry ny badina ny banka afrikana ho an'ny fampandrosoana misana ny angovo Kevin Kariuki sy ireo solitena ny orinasa tsy miankina Témis sy Eranov mandrafitra ny Neo io maraina io teny avoloha ny fikambana ny orinasa Neo izay isahana ny fampiroboroboana ny tetikasa sahofika nanatrika izany fivoriana izany ihany koa ny tale général mpisolitera ny Fonds souverain malagasy
tsy resy raha solondray be. Taorian'ny fiaonana androso amin'ny fanaovatsiny misy roa ireto tompon'andraikitra ambony ireto. Fanaovatsiny izay hitondra fanavaozana sy hodingana androso amin'ny tetikasa sahofika sy ny voalohany ny mikasika ny fidirany FSM ao anatiny eo manomboka izao. Tsy orinasa tsy miankina irery-intsony araka izany no hitantona fampiroboroboana ny sahofika fa manana anjara betsaka indrindra ao i Madagasikara amin'ny alalan'ny Fonds souverain malagasy na ny FSM. Zavatra anankiroa ny hitanareo natao siny teo. Voalohany indrindra zany dia ilay atao hoe fidiran'ny Fonds souverain malagasy ao anatin'le NEO, ao anatin'le consortium zany na SPA moa fiteny amin'ny teny anglisy na le ataontsika hoe pacte-le actionnaire zany vaovao satria miditra zany ny Fonds souverain miaraka amin'le Temiseranov izay mbola nijanona ao anatin'le izy ihany. Lesony faharoa satria ny NEO tany aloha tany efa nanana contrat de concession zany hoe ahafahany zareo zany midévelopper an'le projet amin'le toerana sy ihany koa efa nisy contrat d'achat d'énergie tamin'ny Jirama fa le contrat de concession zany nasiana avenant androany. Hitanareo ohatra ny amin'ny orinasa rehetra any indrindra fa société anonyme moa zany dia misy ny action dia arakaraka izay para vidinao ao zany no poids-nao. Raha ohatra ka ohatran'ny hoe 20% ny amina société hafa na 10% dia amin'ity ndray mitoraka ity zany 49% ny paran'ny action ny FSM mba hiditra ao anatin'io société NEO io zany. Ny FSM mba hiditra ao anatin'io société NEO io zany. Tetikasa nova tanteraka ny famatsiana herinaratra eto amintsika ny tetikasa sahofika anome herinaratra hatrany amin'ny 200 mégawatt sahofika any amin'ny lalana tany fotsy rehefa vita tanteraka ny tetikasa. Anamitosika amin'ny famatsiana herinaratra ny tambazotra iray Antananarivo isahofika. Goavana ho an'ny fampiroboroboana ny toe-karena sy ny sehatry ny indostria isahofika ankoatra ny fanatsarany ny famatsiana herinaratra ho an'ny isaky ny tokantrano ary mitarika Madagasikara na tratran'ny tanjona amin'ny famokarana ngova azo avaozana tetikasa sahofika izay mamokatra herinaratra amin'ny alalan'ny todrano. Maika ny fanatanterana ny tetikasa sahofika hono baiky ny Flou Andra Joel. L'implication de l'État malagasy dans le projet Sahufk à travers la prise de participation du Fonds souverain malagasy à hauteur de 49% témoigne notre volonté de faire de l'investissement stratégique et durable sur ce projet qui sera un levier de développement national. Monsieur le vice-président de la Banque africaine de développement, mesdames et messieurs, je suis convaincu que le signal fort envoyé par l'État malagasy aujourd'hui, en prenant une position active dans la capitale, passant de 20% à 49%, contribuera à avancer rapidement vers les prochaines étapes de concrétisation du projet. Et je souhaite vraiment que ce projet puisse se concrétiser le plus rapidement possible. Efa vita avokoa ny fanadihadiana raha teknika mikasika ny tetikasa ao anatin'ny dingan'ny fanatanterana ny tetikasa ny famondronana ny famatsim-bola. Azo sokajiana ho lafo sy mila fotoana ny fanangana fodrafitrasa tohadrano tahaka ny sahofika, tombontsoa-goavana amin'ny fodrafitrasa nefa nisy sarany angovo ambany fokarina amin'ny rano sy ny faharetany fodrafitrasa amin'ny mahatratra 100 taonany. Ny projet hydro matetika dia araka ny teniko hoe lafolafo kokoa ny investissement au départ fa ny projet hydro ndray maharitra ela kokoa satria misy centrale-ny raha raisitsika zao Volbe 1 any Toamasina efa presque 100 tonnes. Donc ny centrale hydro rehefa bien entretenu raha mandeha tsara foana ny rano maharitra ny siècle ny centrale hydroélectrique. Dikan'izany zany le resaka zay mahatonga azy hoe lafo satria équipement mavesatra sy ny namany fa mbola misy étape zany ohatran'ny hoe mobilisation financière rehetra fa maro moa ny organisme de financement zany na banque na institution efa manaiky daholo anohana dia tsy maintsy isy zany fionana amin'ireny olona ireny zany rehefa fantatra définitivement amin'izay le montant afahana hoe izy daholo ary nareo ny hiditra ao anatin'le financement dia eo tsika vao mijery akaiky amin'izay hoe mety anahoana amin'izay zany le coût final an'le énergie rehefa hividy azy amin'izay Jirama amin'le NEO. Eritreretina moa hoe mba mety mba manomboka amin'ny herintaona ny chantier satria izay ny zava-dehibe dia mba hoe mivoatra tsikelikely tsika makany amin'le fanamboarana amin'izay mba tena ho avy le transformation énergétique. Naneho ny fahavonona ny fanometanana amin'ny famondronana ireo famatsim-bola izay mety ny volindramina, vola indrana fahambany tahajana-bola sy fanampiana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa sahofika ny Banque africaine ho an'ny fampandrosoana. En train d'aider le gouvernement en acquérant en fait le capital pour le projet et aussi, comme j'ai dit, on est en train de donner la garantie que nous allons nous assurer la bancabilité du projet dans son entièreté en garantissant les paiements de la part de Jirama.
Mais également et finalement, nous sommes en train de contribuer jusqu'à 80 millions de dollars pour les lignes de transmission pour amener l'énergie depuis Saoufka jusqu'au centre. Tsy miandry fotsiny fahavitany tetika asa Saoufka nefa ny fanjakana malagasy manoloana ny fitombony ny filan'ny mpanjifa ao anatin'ny pakady ny fanjakana ny fametrahana aingana ny parc solaire na ny famokarana herinaratra amin'ny herin'ny masoandro izay aingana sy mora sara ny kokoa ny fametrahana ny fodrafitrasa hoy ny ministra Piay. Makasika resaka tsy fandriam-panehoana nefa misy olona voasambotra sy atao fanadihadiana mikasika ny raharaha famonoana ny Trisasy Raisa amin'izao fotoana izao raha ny fanambarana ny Tony Panolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany hariva teo. Mbola mitohy ihany koa ny fikarohana ireo olona heverina ho tompon'antoka mivantana na ankolaka amin'ireo von'olona roa ireo ho hiatrany ny Tony Papanolala mikasika ny raharaha famonoana ny Raisa manokana hoentina eo anatrehan'ny fampanohavana anosy rampitso ireo olona voasambotra sy avy natao fanadiadiana teny amin'ny sampandraharaha hamsahana ny eloka behivavy no mariny Tony Papanolala eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany hatrany efa voararany lalàna ny famoahana ny anarana sy sarin'ireo olona voaroroy amin'ny raharaha toy izao amin'ny haino vakijery sy amin'ny tambazotra serasera Yantra Larso no mitatra antsika ny andindin'izay. Miara-miasa akaiky ny fitsarana sy ny sampandraharaha misahana ny eloka behivavy amin'ireo raharaha von'olona nahafatesana ny Trisasy Raisa raha nitatitry ny Tony Papanolala eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany teo Antananarivo ny hariva teo efa misy fivoarana ny fanadihadiana amin'ireo raharaha roa ireo ary efa misy olona voasambotra. Anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny mpitandro filaminana ary efa misy ireo olona voasambotra atao famitorana amin'izao fotoana izao. Mbola mitohy anefa ny fikarohana ireo olona izay heverina ho manana andraikitra mivantana na ankolaka amin'izao famonoana azy irovavy izao. Tsara ny manamarika fa misy aloha famitorana lalina izay ataon'ny mpitandro filaminana izay vao mirosy amin'ny fisamborana olona izy ireo sy ny famitorana ireny olona voasambotra ireny. Mikasika ny famonoana ny Raisa manokana takatra fampanohavana rampitso ireo olona voasambotra. Mikasika ny famonoana ny Raisa dia hoentina eto anatrehan'ny fampanohavana rampitso ireo olona izay efa voasambotra sy natao fanadihadiana teny anivon'ny brigade criminelle. Ka tsy andeferana mihitsy izany fa rehefa entina eto anatrehan'ny fampanohavana ny olona izay voaroroy amin'ny resaka famonoan'olona dia ampidirina amponja avy hatrany ary raha misy ny fangatahana fahafana vonjimaika dia misakana izahay eto amin'ny fampanohavana. Manao antso amin'ireo manam-baovao mikasika ireo raharaha von'olona ireo ihany koa avy eo anivon'ny sampandraharaha misahana ny eloka behivavy mba hahita ny marina mikasika ireo raharaha roa ireo. Tsara marihana fa tsy mandeha irery ny brigade criminelle manao an'io fa misy ireo sampandraharaha manokana na spécialisé eto anivon'ny police pirenena mba ametanana anay amin'izany dia ny eo anivon'ny cybercriminalité zany sy ny eo anivon'ny BMPM na ny police des mœurs et de la protection des mineurs. Ny tena angatahana fiaramiasa indrindra eto dia ho anareo vahoaka izay manana loharanom-baovao mikasika ny ity raharaha ity satria dia tena ilainay indrindra izany mba ahafahanay mamita atsakany sy andavana ny fanadihadiana sy ahafahana mahita ny marina rehetra. Fanosakana ny mpitandro ny filaminana ny fikambanana na hetsika 20 rehefa nikasa anatra voninkazo fahatsiarovana ireo lavo nandritra ny hetsy-bahoaka tamin'ny 13 Mey 2017 ny maraina teo. Aikitra ny fifamaliana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo zokiolona ao amin'ny fikambanana hetsika 20 ka tsy nanaiky ny sakana nataony mpitandro ny filaminana hatramin'ny farany nefa izy ireo rehefa niamafy ny fifamaliana teo amin'ny rontonta nofera ny mpitandro filaminana 20 isa ihany ireo olona afaka miditra manao ny fanateram-voninkazo raha toka 70 nisan'izy ireo no tonga anatitra voninkazo fanomezan-dalana tsy misy famerana isan'olona afaka miditra ao amin'ny faritry ny kianja ny 13 Mey no nomen'ny brevet eo kosa ny fikambanana hetsika 20 Eliza Herman. Rehefa hanao fanateram-boninkazo fahatsiarovana ireo lavo nandritra ny hetsy-bahoaka tamin'ny 13 Mey 2017 ireo zokiolona amin'ny fikambanana hetsika 72 ireto no voasakany ny mpitandro ny filaminana ny maraina teo. Tsy navela niditra ny faritry ny kianja ny 13 Mey ireto farany
teo noraikitra ny fifamaliana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ity fikambanana ity izay nanamafy fa nazahoana lalana tamin'ny prefet ny hetsika fanateram-boninkazo ataon'izy ireo androany ity. Rehefa niamafy ny fifamaliana teo amin'ny rontonta no noferan'ny mpitandro ny filaminana Europolo isa ihany ireo olona afaka miditra manatitra voninkazo amin'ny faritry ny kianjan'ny 13 Mey raha toa ka 700 izy ireo no tonga anao ny fanateram-boninkazo ity. Tsy misy famerana isan'olona afaka miditra amin'ny faritry ny kianjan'ny 13 Mey ny fahazoan-dalana avy tamin'ny prefet hoy ireo zokiolona ao amin'ity fikambanana ity izay tsy nilavilefina hatramin'ny farany. Tenako mihitsy mitany amin'ny andriamatoa prefet dia namenty taratasy izy milaza fa afaka manao dépoteger bety tsy nisy fanakanana nataony tany mezy moa tsy teo madame le maire fa tsy azonay le izy fa tsy nisy fanakana miteniny fotsiny dia hoe ary dia manao resaka politika be dia nivalika tsy maintsy amin'ny resaka politika zay monsieur le préfet zay tsy nisy fanentenana hoe tsy mahazo mitondra banderole tsy misy fitenenana hoe olona Europolo fotsiny mahazo mihety préfet za manokana nahita azy tamin'izany. Raha tsy aivina fitokonan'ny mpianatry université izay lasa etsy-bahoaka no niseho tamin'ny 13 Mey 2017 namozana mpitolona manodidina ny 700 izany ankoatra ireo nitondra takaitra vokatry ny fifandonana tamin'ny miaramila. Anisany nandray anjara tamin'ny tolon'ny 13 Mey moa ny mpitarika ity fikambanana hetsika 72 ity. Namony any teto amin'ny toerana ity 700 mpitolona. Anisan'izany ny tenako tsy maty fa nialaka tamin'ny teto. Za anisan'ny kiabazy teto nanentana ny olona tamin'izany fotoana izany. Teny aminareo zay. Izany masony olona io teto nono poaka. Fahatsiarovana andreo maty no atongavana eto. Ary ataonay efa 30 taona mahitsy zay. Nanaovanay an'izany teto. Tolona natao tamin'ny Mai 72. Niady zay. Ho andrafo fampianarana tsy mandeha ara-dalàna miangatra. Tsy mbola izany no misy amin'izao fotoana izao. Afaka nanatitra ny fehezam-boninkazo amin'ny mpilaminana ihany no farany fikambanana hetsika 72 tsy nisy intsony ny sakantsakany saingy voadidy ny mpitandro ny filaminana tanteraka ny hetsika fanateram-boninkazo no tanteran'izy ireo. Tsy misy fivakisana anaty mpanohana ny fitondrana ho nisy olom-bavam-bahoaka any Avraolidina tsy mahazatra ny olona ny mahita demokrasia anaty antoko iray. Ilaina ny fanehoan-kevitra ahafahana mifanitsy mba tsy hiverena ny 13 Mey 2017 intsony ho izy fahatsiarovana ny androany fa nisy ny tolona nahazona fahafahana ho izy. Abraham Razafy eo amin'ny sariny Arfedira koto manarina. Fanaovana politika taloha rehefa anaty fitondrana ianao dia misolelaka. Tiako tenena amin'ilay misolelaka aloha hoe na mety na tsy mety ataon'ilay ekipanao dia tsy miteny mihitsy ianao fa dia oye foana ny ohatsainao avy dia ekena foana fa mampiavaka ny amin'izao fotoana izao ny filohan'ny Ratjoelina dia après malagasy rehetra hitanareo ngamba fa na ao anatin'ny atoko TGV filompanorona atoko matanjaka ary io ny Irmara ny Hectea ny vofonana foana no miaraty aminy. Izay ny sin'le hoe ny hevitry maro matakatavitra. Ka ny 13 Mey zany dia tsy natao fampitahorana intsony satria efa nisy le fanivana sy hevitra vaovao ary fanatanterahana le tolona izay natao teny amin'ny 13 Mey fa ny ao anatin'ny antoko fotsiny no mifanitsy no milaza. Raha miteny ianao hoe misy zavatra tsy mety tia dia tsy misigisigy foana tsy miandry ny olona hoe ny amin'ny 13 Mey vao mamatsy hitantsika tamin'ny fandamenana tsena renany dia mifampiresaka mihitsy ny filoham-pirenena sy ny ben'ny tanàna. Dia ohatranay zao amin'ny mampanao lalàna anay rehefa misy lalàna vohitsakitsaka dia mifampiresaka izay minisitra tsy mitiky izany fa miady zay tsy mitiky izany fa isorotolo minisitra andao indray nongana minisitra nandao indray nonga-panjakana.
lafa mavao afa kosa indray naneho ny heviny mikasika ny fanasoketana mpandraharaha malagasy eny amin'ny tambazotra serasera sy ny hainao manjery sasany ny filoalefitry ny anteny merandolona misana ny faritany atsimo Nicolas Rabemananjara Androany. Mamelona tokantrano malagasy maro ny mpandraharaha malagasy ary tsy maintsy mpandraharaha malagasy ihany koa no azo antenain'ny malagasy amin'ny sehatry ny asa. Ny malagasy ihany no mifanimba amin'ny sehatry ny fandraharana nefa ny firenena iray manontolo no simba raha toka simba ny fandraharana raha ny nambara ny filoalefitry ny anteny merandolona. Nicolas Rabemananjara tsy tokony ho afangaro ihany koa ny fandraharana sy ny politika satria safidy ny fanaovana politika fa asa fivelomana ny fandraharana raha ny nambarany hatrany. Teo mifandraisam-peo ny Zorabarjona Ismail Andrianjafiny ainy. Mampametra-panontaniana ny antony anenjehana mpandraharaha malagasy ankehitriny izay tsy mari-potitra sy fanasoketana tsotra izao hoy ny filoalefitry ny anteny merandolona misana ny faritany atsimo Nicolas Rabemananjara. Raha vao miresaka fandraharana isika dia famelomana fianakaviana no ao ambadika izay. Nambarany fa ny fanasoketana mpandraharaha malagasy dia midika fameloma ny asa fivelomany malagasy maro hoy hatrany ny filoalefitry ny anteny merandolona Nicolas Rabemananjara. Za moa efa niteny misy matetika momba ny mpandraharaha malagasy ary hatramizao dia za dia miaro foana ny mpandraharaha malagasy. Taka ny tena koa mpandraharaha malagasy mamelona olona amanjatony maro. Io fifanenjehana mpandraharaha malagasy amin'izao fotoana iainantsika zao dia tsy ekeko misy aloha voalohany indrindra ary vonona hiaro an'ireny olona ireny zay ny tenako satria manimba sady mamono olona ny fifanenjehana samy malagasy ohatr'ireny. Tsaroantsika tsara fa manana olona maro velomina reny mpandraharaha malagasy amanarivony. Mba tsy teny hoe aman'alina mihitsy ny olona mivelona amin'ireny mpandraharaha malagasy ireny. Ary ireny ihany no antsika malagasy tokony arovana zany ireny ary tsy tokony isika malagasy no mifanenjika ao anatina resaka politika mandalo na resaka feo mandalo na resaka Facebook mandalo no andeha hifanapotehana eto amin'ity firenentsika ity. Nisy tenina mpandraharaha anankiray zay teny ray mandeha tamin'ny interview ny hoe makanisa nareo Korondrano dia mekara amin'ny toerana avo anankiray raha mahita an'ireo trano be dia be eo Korondrano ireo firy ny mba malagasy manana trano avo eo firy ny vahiny manana trano avo eo. Zany dia efa midika sady fa hoe mbola vitsitsika malagasy mpandraharaha malagasy no manana zavatra ngeza be ohatra zany ka ny vao manomboka na ny efa manao no enjehana dia makaiza moa zany tsika malagasy raha ohatra ka tsy mijanona amin'ny firaisan-kina fifankatiavana ary fanampiana ao amin'ny samy malagasy ka ndetsika tsy hanao an'izany. Ndetsika tsy hiditra amina fandripandrika tahaka zany mba tsy hifamono tsy hifanimba eto amin'ity firenentsika ity. Raha resaka politika kosa no amotehana mpandraharaha iray izy dia nambara fa safidy ny politika ary tsy misy tokony hifandraisany amin'ny fandraharana ny politika. Asa fivelomana sy famelomana fianakaviana maro ny asa fandraharana ka mila avahana tsara izany. Sy tokony afangarontsika ny fanaovana politika sy ny fandraharana. Ny mpanaovana politika dia soan'olona iray. Ny mpandraharaha na manao politika ary izy ny fandraharahany dia entina amelomana ny malagasy samy malagasy. Ary izay matetika mandiso ny fomba fijery. TV+ ohatra tan'izany hoe satria za manana couleur politika dia hoe tsy hijery TV+ tsony zay satria misy mpanao politika ao. Fa tadidio tsara fa ny TV+ dia manao ny asany maha TV+ azy. Ny za manao asany maha politika mpanao politika dia tokony tsy afangaro zay ary tsy tokony hisy fifidirana zay asa zay ao amin'ny resaka ataontsika amin'ny fanenjehana olona iray fa ny amin'ny mampandraharaha azy dia mampandraharaha azy.
Fifanohanana no tokony atao indrindra fa samy malagasy satria antoky ny fiveloman'ny malagasy rehetra. Ny asa fandraharahana ho iatrany Nicolas Rabemananjara, filoha-hevitry ny anteny Merandoholona. Manaitra ny mahita manamboninahitra manao fitafy miaramila manao fanambarana toy ny nataon'ny colonel Patrick Rakotomamonjy ho ny filohan'ny Tamarija Etel Razafimandimby. Tokony manaraka ny fitsipika miaramila ny tenany, manaja ny tsy fandaniana, mampalahelo ihany koa ho izy raha misondrotra eto Madagasikara no enjehina tahaka ireny ataon'ny colonel Patrick Rakotomamonjy ireny. Abraham Razafy eo amin'ny sariny Erika Ranefson. Tokony anajany maha-miaramila azy ny colonel Patrick Rakotomamonjy ny filohan'ny Tamarija Etel Razafimandimby. Misy ireo lalàna mifeny miaramila ary ninina ny anaja izany ny tenany. Somary nanaitra anay ihany amin'ny maha sivily ny tenanay no mahita olo manakaja manamboninahitra toy ireny izay manao tenue mihitsiny, manao dénonciation. Nanaitra tokoa ilay izy satria eo anivon'ny mpitandro ny filaminana ny armée malagasy dia tsara ho fantatritsika angambany fa misy tokoa ny atao hoe code de conduite de l'armée malagasy izay arrêté numéro 20.404 par 2011 sy ny code général des militaires. Tsara fantatritsika fa ao anatin'io aloha voalohany indrindra dia misy ny atao hoe droit de réserve et de neutralité, izany hoe ny mpitandro ny filaminana na ny miaramila rehetra dia manana an'izay tsy fitanilana sy fipetrahana eo ampovoany foana raha sanatria misy zavatra miseho. Eo ihany koa no hoe fitondrana fanamina raha manao dénonciation izay tena hoe voarara ny lalàna mame an'izy ireo izany satria ny anaovanao fanamina dia hitondranao filaminana ho an'ny tanindrazanao. Ary raha niditra tamin'ny école de guerre dia mazava be fa misy ny atao hoe éthique et déontologie des militaires ou de la gendarmerie ou de la police nationale. Mahakasika ilay mpandraharaha voatoana ao anatin'ny horonan-tsara indray dia nambaran'ny Rizetel Razafimandimby fa efa 30 na mpandraharaha azy fa tsy vao zao akory. Mampalahelo izy raha toka mpandraharaha mampandroso firenena sy mamelona malagasy 4,000 no enjehana amin'ny tsirariny. Mba misy ve zany mpandraharaha afaka hisontra eto amin'ity firenena malagasy ity, mpandraharaha malagasy ny tiako tenenina eto amin'izay noho izay indrindra satria raha ny fahalalana ny mpandraharaha dia efa tao anatin'ny 30 taona izy no nisehatra teo amin'izay anivon'ny fitantanana orinasa Goavambe izay ary ankehitriny dia manodidina ny 4,000 ireo mpiara-miasa aminazy eo anivon'ny fitantanana Zawetony moa, izany hoe mamelona fianakaviana 4,000, mamelona tokatrano 4,000 be zao izany vondrona orinasa izay taritin'ilay mpandraharaha izany. Ny antso fitoniana noho izany ny filohan'ny Tama. Mangataka ny isian'ny fitoniana fa tsy sanatria avy amin'ny olona hoeritreretina hitandro ny filaminana ho an'ny vahoaka malagasy no ahitantsika fanakorontanana indray. Mino izahay fa olon-kendry avokoa ny vahoaka malagasy rehetra ary ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina hitantsika vao omaly ny omaly ngambany nitondra fanampiana ho an'ireo vahoaka sahirana, ho an'ireo vahoaka niaran'ny ataoko hoe fandaminana noho ny fandraisana ny COI. Mizoatra antsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao tsy hisy ny fandiniana lalàna mifehy mahakasika ny fanitsiana ny telo-bolam-panjakana ao anatin'ny fivoriana ara-potoana voalohan'ny taona 2024 misy eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Nisy ny fanambarana ny voaka tamin'ny filakevitry ny ministra faranteo fa tsy misy ny fanitsiana ny telo-bolam-panjakana amin'ity fivoriana ara-potoana voalohany taona 2024 eo anivon'ny anteny miram-pirenena hanambarana somam-bahoaka imigeralaza fa tsy voatery tsy maintsy atao io fanitsiana lalàna mifehy ny telo-bolam-panjakana io. Tokony ho 5 volana voalohany dia efa hita taratra ny tokony na tsy ny anaovana ny fanitsiana ny telo-bolam-panjakana nangataka nefa izy ny anazavany ny fahefana natanteraka ny tsy nanaovana io fanitsiana io fetrandriamana tsara. Lalàna dia tsy voatery ho isy ny lalàna mifehy mahakasika ny fanitsiana ny fitantanam-bolam-panjakana ao anatin'ny fivoriana ara-potoana eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Ony solombavim-bahoaka Imbikerilazy 5 na 9 bolana no ahitana fa tokony ho asipanitsiana ny mahakasika ny fitantanam-bolam-panjakana raha ny nambarany.
ny fahitan'ny fitondram-panjakana fa mbola mifanaraka tamin'ny lalànan'olaniana mahakasika ny teti-bola-panjakana ny fivoriana faharoa ny solombavim-baoaka ny taona 2024 lasa teo ihany koa no antony tsy nanaovana ny fantsiny. Ankoatr'izay dia hitany ihany koa fa mifandanja ny vola miditra sy mivoaka amin'ny fanjakana. Misy anefa ireo antony tokony hanaovana izany ary tsy voatery ho ao anatin'ny fivoriana ara-potoana no hanaovana izany. Dia matoa zany tsy nasiany zareo ny LFR hatreto dia mahita izy fa hatreto aloha mbola afaka ampifandanjana ny fandaniam-bola sy ny fampidiram-bola fanjakana. Tsy hita zany izay équilibre zay na mety misy sy fifandanjana dia eo zany no apetraka ilay fanitsiana. Ohatra raha hoe mety hoe eotra be zany fandaniam-bola mpanjakana dia tsy maintsy misy zany ny fanitsiana satria ny fampiasam-bola mpanjakana. Misy ohatra vola famatsiam-bola zany avy any amin'ireny bailleur de fonds na ny partenaire technique et financier ka fampidiram-bola goavana famatsiam-bola goavana avy amin'ny zareo izay koa zany mety mahatonga ny LFR satria tsy maintsy ampidirina anatin'ilay teti-bola mpanjakana hoe ampiasaina amin'ny lafininina ilay vola nomen'ny mpamatsy vola. Ilainy hoy izy ny fanaovana tatitra ho an'ny vahoaka malagasy ny antony tsy nanaovany fandiniana ny fantsiana ny lalana mifehy mahakasika ny fitantanam-bola mpanjakana io. Mbola isy ny fionana amin'ireo fahefanam-panatanteraka ka angatana ny itondran'izy ireo fanazavana. Mbola ho isy moa ny séance de question-réponse amin'ny gouvernement mino zahay ary mangataka mihitsy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny gouvernement sy amin'ny ministéran'ny économie sy ny finance mba hanazava bebe kokoa aminay solombavambahoaka zany ny antony tsy nanaovana n'ilay LFR 2025. Anisan'ny toerana iray isarika mpizahatany eto Antananarivo ny fahavitan'ny village artisanal eo amin'ny laky Arivo raha ny namaran'ny loholona Maozy Hugues. Asarika mpizahatany betsaka eto andrenivohitra ny fahavitan'ny village artisanal raha ny nambarany hitarika fidiram-bola ho amin'ny kitapom-bola mpanjakana raha teo ny fisian'ity toerana iray ity ary anatsara ny tanàna ihany koa nambarany fa isan'ny ezaka goavana ataon'ny Floandry Rajoelina ny fahavitany ity toerana eny Ivato ity manana tanjona amin'ny fahatratrarana mpizahatany misa iray tapitrisa raha teo isika ary ny village artisanal no anisany ampiakatra ny tany mpizahatany eto Madagasikara. Zora Barzona eo amin'ny sariny Ismaël Andriantsafiniana. Ny village artisanal dia misy anisan'ny zava-dehibe anankiray vao mipoitra eto Madagasikara io ary zay ny sorana président Rajoelina nanana ny hevitra nanaovana an'io ary hitantsika fa eo akaikin'ny Vato no misy an'io akaikin'ny aéroport zany hoe vao tonga avy any zany ny mpizahatany dia tonga dia hoentina makao hijery hividy hijery moa zany satria fatany fa zavatra tsara aneo satria ny eo amin'ny village artisanal nge misy any amin'ny hektara 2 mahery ny misy ao ary eo anatiny misy zavatra be dehibe ao misy tsy latsaky ny 700 ny box ivarotana asa tanana isan-karazany ny ao na amin'ny hazo zany na amin'ny rafia zany isan-karazany hitantsika ao anisany koa io zany hoentintsika hitaritana mpizahatany bebe kokoa. Itsika manana tanjona raha teo hoe ny atratrarana an'le ray tapitrisa ny mpizahatany ary anisany mitondra hatrany amin'izany ray tapitrisa zany fananantsika ny village artisanal io. Vaovao eo amin'ny sesy fampianarana kosa indray ny sedra olana amin'ny famonjena ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana BEPC ny ankamaroan'ireo mpianatra ao anatin'ny fari-piady mpampianarana Antananarivo Avaradrano hatramin'izay ny kianja eny Andralanitra irery any mantsonoana indray ny fanadinana teo aloha. Lavitra loatra ho an'ireo mpiadina eny Andralanitra nefa midadasika be ny izy koa Avaradrano izay ahitana zapo misy 120 ny sedra fahasahiranana na arabola na ara-potoana ireo ray aman-dren'ny mpianatra mitondra ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana hatramin'izay noho ny fahavitany ny asa fanamboarana ny asa eny sahafa anatin'ny commune Nosy Avaratra dia nafindra eny antoerana nanomboka omaly ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny foibe mpanadinana Ambohidrabe talata ny volonondry Anosy Avaratra. Sabotsy namena kadikely ary Anosy Avaratra fanadinana hoentiny Mamtina Andrimbololona. Nanomboka omaly alatsinainy 12 May ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana BEPC ato anatin'ny Sisiko Antananarivo Avaradrano somary mafy ny fanadinana na dia efa nisy aizany fiomanana mialoha hoy ireo mpiadina. Ny fanadinana androany zany dia azo lasaina hoe mafimafy kely ihany fa ny
le taty azo lasaina hoe yo fa no manana le izy ezakenjana kely azo lasaina tsy de maninay ao fa ezakenjana kely fotsiny. Olana hatramin'izay ho andreo mpiadina amin'ny taranja ara-panatanjahantena anatin'ny Cisco Avaradrano ny fahatarandreo mpiadina. Tsy nisy afa-tsy nikanja teny Andrialanitra Mantsy no nandraisandreo mpianatra amin'ireo zapomisa 1.20 mandrafitra ny Cisco Avaradrano ireo mpiadina. Ny Cisco Avaradrano izay anisany midadasika indrindra ny sedra fahasairana rahabolana ara-potoana ireo aman-dreny mpianatra nitondra ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana vokatra izany ny fahavitan'ny asa fanamboarana eny isa hafa anatin'ny komuna Nosy Avaratra kosa nefa dia nafindra ny antoerana nanomboka omaly ny fanadinana ara-panatanjahantena ho an'ireo zapa amin'ny tapany atsimo anatin'ny Cisco Avaradrano. Ny mpianatra androany zany dia mpianatra ny afiasa Posina Mena ny avy Ankadikely dia avy Nosy Avaratra izay zany no manao eto amin'ity ny sampoteny ny Ambotrabiby sy ny Taratavomondry fanamboarana sy ny telo andro. Ny komuna Nosy Avaratra no mandray an-tanana ny asa fanamboarana manontolo ny kianja mangataka ny toana vaminfanjakana madiana ny kianja ho manara-penitra ny komuna no ity kianja ity anotokana sy lehibe anatin'ny distrikana Avaradrano. Terrain basket zany dia ny terrain volley dia misy koa ny fanatsarana teo amin'ny terrain izay anaovany dingana manaraka izay voataon'ny komuna moa zany dia nangataka amin'ny fiara-miasa ny fitokam-panjakana mba mifangatahana no mba ho terrain manara-penitra zany dia kianja misy hafa satria raha ty amin'ny Avaradrano dia tsy manana izany distrikana Avaradrano. Vao herinandro lasa teo mononoto-kana n'ity kianja eto Isahafa Nosy Avaratra ity. Ny Dr Lily Harrison René de Roland no nahazo ny amboara prix Indianapolis 2024 tao Etazonia raha nivokatry ny fifananana nivoaka androany tamin'ny 4 ora tolakandro oreto Madagasikara. Ny Dr Lily Harrison René de Roland no scientifique fafolo nahazo ny amboara Indianapolis ny tenan'izay efa nahita karazam-biby maro no heverina ho lantaminy tao anatin'ny taona maro nanaova ny fikarohana ary efa nitantana ekipa fananganana valan-javaboary miisa Zakandriamahery no mitatra asika ny andin'izay. Hatramin'ny taona 2024 no efa nitantana ny fandraharana asa Peregrine Fund teto Madagasikara ny Dr Lily Harrison René de Roland, scientifique fantadaza sy mpiaro ny zavaboary teto Madagasikara. Ekipa malagasy 720 miaro ny zavamananaina teto Madagasikara no notariany René de Roland, izy no mpikaroka fafolo nahazo ny amboara Indianapolis. Ny fomba fiainana nivo ny fiarahamonina izay nataony Dr René de Roland sy ny taona maro nanantanterahany fikarohana dia nahafahany nampiena ny ady teo amin'ny olombelona sy ireo zavamananaina any anaty ala fa ihany koa nahafana niaro ireo biby sy zavamaniry tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Manam-pahaizana ary mahery fo mpiaro ny zavamananaina malagasy ny Dr René de Roland ka faly ao mampafantatra fa izy no nibata ny amboara Indianapolis 2025 hoy ny Dr Rob Schumacher, flotale général ny zoo d'Indianapolis. Ny fandraisana anjara ny Dr René de Roland tamin'ny fahitany ireo karazam-biby maro izay tena manan-danja indrindra ny nahitany indray ny fuligule de Madagascar izay ganadi tsy fahita firy ary no heverina fa efa lantamingana ny taona 1790 ny tenany sy ireo ekipany izay nahita indray ity karazam-biby ity nandritra ny fikarohana no tanterahiny tamin'ny toerana sarodalana tany amin'ny faritra avaratry Madagasikara ny taona 1900. Ny Dr René de Roland ihany koa dia nahita karazana lémurien roa vaovao ny taona 2023. Ny ekipan'ny Dr René de Roland dia nahita indray ny tetraka karazam-biby mihira izay tsy mbola voarakotra anaty lisitra ireo mpikaroka. Ny Dr René de Roland ihany koa dia nitarika ny famoronana valan-javaboary ny isa 4 eto Madagasikara mirefy 4,000 kilometatra toradroa ahitana ala maina, ala tropikaly, ala onko ary faritra mando ireo ezaka ireo izay nahafana niaro ireo karazam-biby tsy fahita firy teto Madagasikara fa ihany koa nahafana natsara ny varim-piainan'ny mponina teny fotony. Ny Dr René de Roland ihany koa izay nahavita nanofana tanora malagasy mpiaro ny tontolo iainana ahitana miisa mpianatra 100 eny anivon'ny université izay 90 manana mari-pahaizana master ary izay 90 manana doctorat.
mbola tsy mahatsapa ny mazava-dehibe ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjafy ny akamaroany ankizy sy ny tanora malagasy. Zava-dehibe araka izany ny fanabeazana ny ankizy amin'ny fikajiana ny tontolo iainana manomboka any an-tsekoly. Nanomboka androany araka izany ny hetsika ampahafantarana be kokoa ny fanabeazana ara-tontolo iainana sy ny serasera ara-tontolo iainana ho an'ny fandrosoana lovanjafy. Minjaka Andriamairatrana. Natomboka tamin'ny ofisialy anio 13 Mey 2024 ny foarany voalohany amin'ny fanabeazana ny serasera. Ity hetsika ity izay ampahafantarana bebe kokoa ny fanabeazana ara-tontolo iainana sy ny serasera ara-tontolo iainana ho an'ny fandrosoana lovanjafy. Zava-dehibe ny fanatenterahana izao hetsika izao, ahafahana mampiroborobo ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora amin'ny fikajiana ny tontolo iainana ary atomboka any an-tsekoly izany. Efa mahita sy mahatsapitsika fa betsaka zao ny ezaka ataontsika amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana, na amin'ny resaka tetikasa io na momba ny fanavozan-dalàna, momba ny fiara-miasa miaraka amin'ireo fiarahamonina, ny eo koa moa ny ezaka ataontsika amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fa raha tsy misy ny fanabeazana ara-tontolo iainana dia tsy haharitra ireo fiantraikany ireo ka noho izany dia mbola hamafisantsika zany ny fiara-miasa eto anivon'ny ministera rotonta. Ireo ministera roa moa dia efa tena miara-miasa akaiky amin'ny fanabeazana ara-tontolo iainana. Efa misy moa ny tetikasa izay Andriamatoa Floa Républicain Andry Rajoelina moa no tena lancé an'izay tetikasa izay izay hoe un élève un arbre efa taona ka noho izany mbola hamafisantsika ny fiara-miasa. Nandritra ny roa andro anatanterahana ny hetsika dia izy ihany koa ny atrikasa izay atao hiadiana hevitra sy anolorana vahaolana hanatsarana ny setry ny fanabeazana ara-tontolo iainana eto Madagasikara. Mandritra ny roa andro anio 13 Mey rapitso 14 Mey no anatanterahana ity foarany lian'ny voalohany ny fanabeazana ny serasera ara-tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjafy Salon EREDD C4D ao amin'ny stade Barea izao. Izao koa sika dia anaraka ny resabe. Ny pejy Dinoskipasy mampafantatra mpanamory fiaramanidina Razafy Mandimby milofo tojony avo namony ainy tamina lozam-pifamoivoizana niseho ny alahady alina teny amin'ny lalam-baovao tsara sotra. Toy izao ny zavan-tranga, fiarabe iray simba no mijanona tao anaty lalana, nisy katikaty raha tsy nahatsikaritra azy nijanona ka nandona ny vodiny. Maty ny mpamily ny katikaty ireo. Adony roa taorian'izay dia tamy avy any ihany koa ilay mpanamory mitondra BMW X3 tsy nahita tsara an'ilay fiarabe ka nidofotra tao amin'ny vodiny ihany koa. Tsy dana ihany koa ny ainy. Nanokafana famitorana ny mpamilin'ilay fiarabe. Nosotonina anakeny Soavy Moisandry fiarabe simba io mba ialany teo amin'ilay toerana Namodozy. Ny pejy vaovao isan'andro 7/7 mampafantatra tapaka ny tongotr'ilay olona roa nosikirina tao amin'ny devon'ilay fiara fitateram-bahoaka Tradozy tany amin'ny tetezana Pasy Vakaratra, Betsiboka ao Malerivo. Raha araka ny fantatra dia tapaka isatra ity fiara ka nitsongo ny vodina kamion teo alohany. Naratra mafy vokatra izany ilay mpamily ary tapaka ny tongotr'ilay olona roa teo anilany. Tsy nisy ny ainana fohy tamin'ny fotoana io ary efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy ireo olona naratra. Ny pejy Dinoskipasy mampafantatra tovolahy roa ny famaly teny an-tsena tao Bejofo Akadononjy distrika Antsiromandidy ny alahady teo. Tonga dia notsondromin'ilay iray 7 taona tamin'ny antso ny fon'ilay iray 17 taona. Namony ainy ty farany. Nosamborina vetrany ilay namono. Ny pejy 24/7 mampafantatra nanome tsin'ny mpitandron'ny filaminana ny mpanakanto Paul Berros Rasmanana Nairosy manoloana ny fanakanan'izy ireo ny mpikambana anatin'ny hetsika 72 nanatitra voninkazo teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey androany. Tsefina fa tonga teny amin'ny 13 Mey ireto mpikambana ireto anatitra voninkazo ho fanamariana ny fahatserovana ny 17 taona ny tolona 13 Mey 1972. Nanana taratasy avy amin'ny prefet izy ireo ary nasiony rehefa nisy ny sakatsakana nataony ny mpitandron'ny filaminana. Noferana Europol mantsy nisan'ireo mpikambana anatin'ny hetsika 72 afaka nanatitra voninkazo raha toa ka mihoatra an'izay nisan'izy ireo teny an-toerana. Mahalony dia nanao fanio-kevitra tao amin'ny Facebook Rosy. Mahalala menatra lesy fa lahy antitra sy olon-dehibe vokotaon'ireo avita iny na fa tsy anatitra voninkazo a. Ony afatra napotainy. Ny pejy fampelezana ny finoana katolika mampafantatra nisy ny tifitry Papa Joany Paul faharoa 440 taona lasa izay.
nisy nitifitra tao amin'ny kanja masindapery Papa Joan Paul Faroux ny 17 meraka amin'ny 770. Mankalaza ny fetiny Notre Dame de Fatima isika androany ary oloza miatra tamin'ny papio dia nisan'ny fanambarana faminaniana nataony Masina Maria tamin'ireo ankizy telo nisehoany ny 17 Mey 1770. Andro ray manatantara tafiditra amin'ny fahatsiarovan'ny rehetra ity afikasana aminona ny ray masina ity. Tsarotsika fa namangila nitifitra azy tany am-ponja ny papa rehefa sitrana ary ny kofesy taminy ity farany. Tsy ny tanalahelo ary tsy nanao andolo-po tamin'ilay nikasamono azy izy fa namela ny adisony, ny fitiavana sy ny vavaka mandre sy ny fankahalahana. Ny pejy Actualité économique Madagascar mampafantatra. Nandrahona ny fady Trump atahorana ny momba ny famatsimbola ny tetikasa mahery ny valo polisy eto Madagasikara. États-Unis dia mieritreritra ny ala mitahirim-bola ny fampandrosoana afrikanina na FAD sampandrarany ny banky afrikanina momba ny fampandrosoana na BAD ao anatin'ny teti-bola 920. Mety ampitsahatra ny famatsimbola tena manandanja ho any Afrika, indrindra i Madagasikara ity fanapahan-kevitra ity. Madagasikara irery zao no mahazo tombony amin'ny tetikasa mavitrika $720 novatsian'ny BAD izay mitetina $7.5 miliara. Fanampiana mitetina hatramin'ny $500 tapitrisa ny voakasika amin'ny fisintonan'ny États-Unis ny fandraisan'ny anjara io. Anisan'ny antony mahatonga ny Washington misintona ity fandraisany anjara ao amin'ny BAD ity ny vinavinany amatsy tetikasa azona tombony kokoa amin'ny alalan'ny DFC ary avela aloha ny tetikasa mifantoka amin'ny fitantanana ny toetrandro na ny faharetana. Andro vitsy melon'ny fivoriana isa-taona fanaon'ny BAD any Abidjan no nandraisana ny fanapahan-kevitra. Fivoriana izay erovan'ny Madagasikara lara-pameana ho azy ao amin'ny tontolo amaritana indray ny famarina toerana arabola eo amin'ny sehatra iraisan'ny Pirenea. Toerantsika tao anatin'ny fampiarahana hoe tsika ho fanoherana ny fanangatrana ny ben'ny tanàna ny fiaonan'ireo mponina any an-toerana voaroroy ho manodikodina vola ity ben'ny tanàna ity ary voasazy telo taona hatrano maizina miampy telo taona tsy fafahana mandray asa mpanjakana hanidina tany an-toerana ny loholona Latiana Rakotorazafy ary nanamafy fa tsy fitovi-kevitra ara-politika no antony anangatrana azy. Abraham Razafy. Fangalana vola amin'ny sefokotany anamboarana biraopokotany fakana vola amin'ny mpiasan'ny komuna anisan'ny hampangana ben'ny tanàna ny fiaonana amin'ny distrika ny Tsironmandidy. Manday izany anefa ireo mponina an-toerana sy ireo sefokotany ary mpiasan'ny komuna ambaran'izy ireo fa tsy nikirakira vola ny anamboarana biraopokotany ny ben'ny tanàna ary fanapahan-kevitra ny raisana ny natao. Ny za manokana zao dia efa virement any amin'ny banky ny karamako. Azo porofona tsara zany tomboko fahalainga le hoe angalana dinga isam-bola izay. Ny karamako raisina any amin'ny banky dia complet tsara. Lazaina izy fa naka vola tamin'ireo mpiasa reo eto dia miangavy andra matofoloha mba jereo ny fanadihadiana izay natao tamin'ireo mpiasa reo satria efa nijoro vavolombelona teo izy ireo fa tsy naka vola tamin'ny meselemera na dia niariary ary. Nanamafy izany koa ny loholo Madagasikara Latiana Rakotorazafy ary nilaza fa nahazo ny fankatao felakevitra munisipaly ny asa fanamboarana natao. Lonolony ara-politika nanenjehana azy io Latiana Rakotorazafy. Tsy misy mihitsy na fotoana anankiray na ora anankiray na sekondra anankiray tsy niarahany antoko freedom tamin'ny fitondram-panjakana nanoana an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Zay zany aloha ny voalohany. Faharoa manarakarak'izay dia izao. Raha nisy kosa angamba tena namono tena tamin'ny fanohanana sy fampandaninana izany filoha Andry Rajoelina zany teto Tsironmandidy tamin'ny 2018 na tamin'ny 2023 dia tena mba anisany mba tsy lazako hoe loha laharana ny antoko freedom. Raha nisy tena niaro an'izany fitondram-panjakana izany dia ny antoko freedom fa ny olana dia le tompona andraikitra sasantsasany aty an-toerana zany tompona andraikitra politika andresahako manana olana no ny antony tsy fantatra mazava zany amin'ireo voafidy tsy misy manana tombotsoa hoe samy antoko manoana amin'ny fitondrana no hiady an-trano ary efa nanaovako antsoa foana raha natsikaritra nareo hoe okizay ilay fanenjena ny freedom izay verina fahafahavalo fa dia eto izay dia mangataka mba hijerena amin'ny fo madio tsy misy kajikajy politika tsy misy ataontsika hoe parti pris ara-politika amin'ny tirarahany Tsironmandidy fiainana ity fa mijaly ny vahoaka mijaly ihany koa komuna tsy misy lohany. Gadra telo taona miampy tsy fahafahana mandraisa mpanjakana 10 taona ny sazy azy ny ben'ny tanàna ity. Manasitsika kosa izao anaraka ireo vaovao tapatapany.
mety ohatrany ny fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra manerana Madagasikara. Midina mijery fotony fomba fiasan'ireo polisy mandray ny fitarainan'ireo vahoaka eny fotony ihany koa ny tompona andraikitry ny polisy pirenena izay nitarihiny tale jeneraly polisy pirenena contrôleur général de police akojanany Dani Marius tao amin'ny fari-padidiny komisariat 67 hectares ny komisariat Mahamasina ary komisariat ny Isotry nanaovana ny fidinana ifotony ka nojerena manokana ny faritra mafana amin'ny resaka fanendahana. Itafata amin'ireo lehibe ny fokotany sy ny andromasom-pokon'olona. Ny tompona andraikitra teo anivon'ny polisy pirenena ary nanamafy ny mahazava-dehibe ny fitazomana trany, ny fifandraisana amin'ny polisy pirenena sy ny fampilazana avy hatrany raha misy olona mampiayay ny anivon'ny fiarahamonina. Tonga ny polisy pirenena ny staff eo anivon'ny polisy pirenena manara-maso ny fomba fiasan'ny komisariat sy ny mpanao fisafona rehetrarehetra manao ny fisorohana mba ialana hisorohana mba tsy hivelena ny zavatra toy ireny. Anisan'ny ady anankiray lehibe ataon'ny polisy pirenena ny ady ny erisetra atao amin'ny zaza sy ny vehivavy. Orombany ekipany Ambobarikely ny fifanana ny terifokotany teny amin'ny boriboritany faefatra izay nokarakarainy sy lomba-bahoaka voafidy teny an-toerana. Nandresy ny ekipany Madirana Mondana tamin'ny sarono aotra izy ireo ny farany herinandro teo. Tanjona ny fampiraisana iny ireo tanora ao anatin'ity boriboritany ity sy dezana azy ireo tsy ho voasariky ny zava-mahadomelina manantareta tokoa raha ireo tanora ao amin'ity faritra ity. Saingy ny fanohanana azy ireo no tsy ampy ka antony nahatonga ny solomam-bahoaka karakara fifanana tahaka izao anampiana azy ireo. Fa izy ity dia itoy satria ny tanjona dia ny ampifandray an'ireo fokotany rehetrarehetra indrindrandrindra ampity baolina kitra sy ireo tanora mba ifandray fa eo ihany koa indrindrandrindra satria rehefa tsy ampy ny fialamboly tsy voataiza ny tanora ety ambany tanàna ety dia lasa manono foana ka zay mahatonga anay miezaka zany manao an'izao lalao zao fa indrindrandrindra ihany koa mba ampisehoana izy ireo fa mana mahay izy azy ihany koa betsaka ireo ekipa betsaka ireo tovolahy betsaka ireo tanora mahay an'izany hoe baolina kitra zany ety amboriboritany faefatra dia ezahany tena anay mahasolo-mavamboaka zany asongadiny izy ireny mba ho hitan'ny olona ao anatin'izay fa indrindrandrindra ihany koa mba ampifaliana sy mba hisian'ny fialamboly ety amin'ny faritra evy ety rehefa tonga amin'ny fotoana toy izao dia mba tsy lasa sanatrian'izany manao foana. Ankoatran'ny taranja baolina kitra dia efa miroso amin'ny andiany faharoa ihany koa ny fifananana isaky ny fokotany ao amin'ity boriboritany ity saingy ahitana taranja hafa toy ny basketball sy ny baolina lavalava raha ny fanazavana trano. Vaovao mahakasika ny toetrandro efa miaina ao anatin'ny vanim-potoana ny ririna tanteraka ny eto afovoan-tany raha ny atsika amin'izao fotoana izao. Izy fidinana ny maripana ambony indrindra ary misongadina izany ho an'ny avoatany sy asiany tapany atsimo atsinana ny nosy manomboka ny rany fampitambavao avy amin'ny foibe famantarana ny toetrandro ilaina ny fitandremana ara-pahasalamana malona ny atsika isoroana retina teraka izany ho ny mpitsabo raha mavoatateriny mikina andrembola zara fidirakotomanalina. Efa miaina ao anatin'ny vanim-potoana ririnina tanteraka ny eto afovoan-tany raha ny atsika amin'izao fotoana izao. Fotoana fihetsehan'ny aretin'ny taovam-pisefona toy ny gripa, ny kohaka sy ny sery ny atsika asala amin'izao. Mety ho tonga hatrany amin'ny fanaviana sy ny fararian'ny vanitaolana ihany koa izany aretina izany raha ny fampitambavao avy amin'ny foibe famantarana ny toetry ny andro isy fidinana ny maripana ambony indrindra. Ary misongadina izany ho an'ny afovoan-tany sy ny tapany atsimo atsinanan'ny nosy manomboka anio. Manodidina ny 12 hatramin'ny 17 degré Celsius ny maripana ny maraina ary eo anelanelany 20 hatramin'ny 23 degré Celsius ny tolakandro. Ilaina ny fitandremana ara-pahasalamana manoloana ny atsika isorohana ny aretina teraka izany hoy ny mpitsabo. Ny trano ipetrahana tokony ho azon'ny andro sy ho azon'ny rivotra tsara. Ny trano koa tsy tokony mandomando tokony diovina mba tsy hisy vovoka. Mangatsiaka ny andro dia tanina foana ny fampiasam-batana mba rehefa mihetsika amin'ny vatana dia mba mamia fanana vetrany dia tongotra dia efa mety arakaraka izay vita arakaraka ny taona ny fahazarana sy ny fahasalamana dia ny tehivina ihany ny sakafo maro karazana dikan'izay maro loko manentana hatrany ny fanatonana toeram-pitsaboana akaiky raha misy ny tranga mampiay ihany mpitsabo.
no tanterahina androany ny fifanaovatry ny fiara-miasa eo amin'ny assurance ny havana sy ny Funbaik ho fiantohana ireo mpanjifa sy mpampiasa kodiaran-droa avy eo amin'ny Funbaik natao ity fifanarana ity mba apiroboroboana ny orinasa samy malagasy fa indrindra fitsinjovana ny mpanjifa miaina 10 isanjato ny sara ny fiantohana aloha ao amin'ny assurance ny havana raha manjifa ny kodiaran-droa avy eo amin'ny Funbaik Prod Plus mitatra antsika an'izay. Fitaovam-pitaterana iray ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny kodiaran-droa. Orinasa malagasy iray matianina efa nisehatra antaonany maro amin'ny fivarotana kodiaran-droa sy ny singa miaraka amin'ny Funbaik. Ny orinasa Funbaik moa zany dia orinasa izay misehatra ao anatin'ny fivarotana moto TVS zany indrindra fa manao ihany koa izany zay ny marque Sherco sy Fantic. Ny marque TVS dia fantatry ny rehetra indrindra ho an'ny moto hoentina andavanandro. I Funbaik koa dia manao ny entretien arak'izay mivarotra moto zay sady mivarotra accessoire na pièces de réparation an'le moto. Dingana lehibe lalovan'ny orinasa Funbaik ny fifanaram-piara-miasa miaraka amin'ny assurance ny havana entina indrindra itsonjovana ireo mpanjifa kodiaran-droa avy ao amin'ny Funbaik. Fanomezana zany antoka ho an'ireo mpanjifa ny moto atao amin'ny Funbaik rehetra. Izay rehetra zany anao fiantohana ny moto dia mahazo 10 isanjato fihenam-bidy ngeza be izay zany amin'izay moto vidiny atao aminay. Izy io manerana Madagasikara. Na aiza ianao zany na aiza misy anao manantona ny toerana mpiantohana ny havana ianao dia afaka misitraka an'io 10 isanjato io rehefa manana le moto TVS. Ny antony fiara-miasa androany dia fifampitsinjovana aloha voalohany indrindra, fifampitsinjovana samy orinasa malagasy. Ny faharoa fifampitsinjovana samy malagasy ary ny fahatelo fampianarana ihany koa ilay izy hoe rehefa tsy maintsy anao fiatohany ianao dia ataovy amin'ny ara-dalàna araka ny tokony ho izy tsinjo ihany koa izay le hoe fa efa mivitsika malagasy zay dia izay natonga anay safidy manokana ihany koa tamin'ity fotoanandroany ity hoe andao izay mpanjifa ny Funbaik nometsika an'io fihenam-bidy 10 isanjato io zany amin'ny resaka fiantohana. Safidy iarahana le izy orinasa malagasy efa nisehatra tanatin'ny fito amin'ny 10 taona ny havana ary Funbaik na dia mbola kelikely ary ny taona zareo hita sy ny fisorotra zareo tsy kelikely tao anatin'ilay famarotana zany moto sy ny kojakoja momba moto rehetra. Tsara ny manana fiantohana azo antoka sy ara-dalàna indrindra ho an'ny kodiaran-droa iarovana amin'ny fahasarotana na loza mety hitranga. Automobile na ny moto izay hoentina isan'andro rehetrarehetra dia tsy maintsy manana assurance ao anatin'ny lalàna izany ary toky ho anao ihany koa izay mampiasa moto zany raha sanatria misy voina mahazo ny olona rehetra mety tratra ny voina daholo na izana ianao tombontsoa ho anao manana an'izay assurance zay dia manasa anao zany ny Funbaik miaraka amin'ny havana moa zany manasa ireo mpanjifa ny marque TVS rehetra anao any assurance amin'ny havana satria mahazo an'izay fihenam-bidy 10 isanjato zay ianao rehefa vidy an'le moto. No tanterahina androany ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny assurance ny havana sy ny orinasa Funbaik ho fiantohana ireo kodiaran-droa rehetra sy faina avy ao amin'ny Funbaik. Horaintsika ny voambolana. Ny voambolana androany dia ny hoe sahaza. Raha amin'ny teny frantsay dia hoe approprié, izany hoe mitovy dika amin'ny hoe mifanaraka na mifanentana. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny ity. Milina sahaza ny famadihana bainga no ilaina androany. Hitantsika ihany koa voambolana io ohatra ao anatin'izao fehezanteny manaraka izao. Olona sahaza azy no nalainy ho vady. Rehefa izay ary no fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro iteny io rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary ny fahaizana mifehy azy. TV Plus Madagasikara. Sogosika ijery ny eo ara hoe Orange, eo anilanao. N'olitra ho anao. Moteur, action. Manara talize. Salut, t'es on a le jok ni zandai ti ndram marete. Ndramna? Gala sa mana ti moto, mana la fazy. Anatiko. Esa. Fafaka maly ty ny azoko. Tamina vina koa na rena nanomboka nanamboly fitanina moto.
fa tsy tokony azo moto ve zay nanangom-bola lesy de mba ty mba voazy voafaka maly mbola manitra bonokany zany ty atao fetina miasa bonokany ty 90 standard le riva hitanao ho any problème ty ohatrany tsy mahazo le raha le demarera ohatrany tsy haiko hoe maninona ty tsy mety tena tsy mahazo tsara le demarera ianona zao makobonio voalavo ay voalavo famboatra moto ka fantatra lahy iny fantatra iny alao hoentiko eny alao hoentiko anao de amboariko any amboariny lery ihany tsy mbola misy lasanty sao any de ateriko eo de amizay anao tsy mijalyjaly tsoniko afa ty ohatrany vadiko mihitsy ty tsy tengitengenan'izy zany ty fa surany ve lava ainy zany ainy mpanao moto ingeny azany raha voalavo de ainy io sao de hoe zavatra kitihana kely fotsiny zany tsy mahazo le demarera nefa izy velona demarera hatramin'ny maly de tsy haiko hoe maninona vetiko kely makany vetivety kely satry tiako hitany fa manjary angalany le ry vola be tsiro maza ela be vetivety fotsiny iny kasika tsy manao anio manjary tsy hitan'ny olona anao be any kasika tsy ilany de oka kely eo maza ela be allo oui kiposy malala manina za raha miandro eto tsy za zany ay nitondra moto tsy za miandro eto any Analakely ahoana za miandro ety fa tsy any Analakely zany tsy za zany tsy mitondra zazakely zany koa le ty tsy mampirafy anao zany tsy zanako zany tsy za zany fa za ty fa moto ny ty eny ariko nareo kosa ranga de 15 minutes hoe eo andraha voalavo amboatran'le izy de adiny roa ve ranga nareo tany zany jalidina fotsiny mipetraka atsy voalavo de mbola ndeha nakaria de ty arake maty tsy haiko maty ahoana de tsy mety velona zany ianao aza manany any ianao fa tsy le ty lany tavy plainte ty io teo aka mety le carburateur anao zany mety diso réglage de lasa mihinana be fa tokony amboariny io tsy mba moto plein ianao a raha hitany sipako any Analakely de lazainy fa za mampiady mifaty olona fotsiny nareo fa maninona zao manao fikafika ohatry zany ka mifaniana tamin'ny ankiziko taty de hoe entina manao vaccine any Analakely le zaza de mba letiko kely io mba nararotiko keliko maninona manararotra zavatr'olo loatra zany zavatr'olo de vita zany zao ty tsy tao voalavo de mitonga de mitondra andrafotsy aloha de niaraka tapizakely maka nisy nahita dan ty eto hitan'olona ianao tany mitondra zany zazakely zany de jere lany le essence de inona ny dikan'io nefa zavatra olona plein minina raha tsy manararotra zavatr'olo loatra zany zao maninona koa raha mitsotra hoe hoentiko makary le izy fa tsy mody hoe hoentiko amboarina sambasamba mananjavatra de lasa saratsara sambasamba mananjavatra inona fa ianao mihitsy tsy mahay manaja zavatr'olonako zany taka ova hoentiko mody de amboarako de asiko lasantsy aza manararoatra amin'ny fahatsorany manodidina anao ajaony fananany hafa coupé dans la boîte zay ihany koa no metrahako ny mandrapitafa amintsika rehetra ny tokantranoko rasia andrisy toerina itondratsika ny songadina mampatahotra ny zava-misy amin'ny sehatra ny asa miseho eo ampanantanterana ny asa amin'izao fotoana izao araka ny tatitry ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny aza tampitrisa ireo mpiasa maty na maratra amperinasa noho ireo karazana loza samihafa miseho ny tsy fampiny fitaovana fiarovana na ny tsy fisiny fotodrafitrasa fa indrindra ny fiheverana fa azo tsy ampiarina eny anivon'ny orinasa ireo fepetra ho an'ny sordoza sy tandrim-pahasalamana no antony mampirongatra ny loza any ampiasana hoy kosa ny vondron'ireo orinasa eto Madagasikara mampitandriambolona eo amin'ny sariny Omegara any Amsona. Roa faingo sy fitapitrisa isan-taona ireo mpiasa mamony any amperinasa araka antotanisany ivoaka farany noho ny OIT miteraka fatiantoka raha toe-karena goavana nefa izandra ny fanazavana na tsy mbola misy aza ny antotanisa ho an-trango eto Madagasikara fantatra fa betsaka ireo mpiasa maratra na manony any amperinasa no ireo loza samihafa hoy ny vondron'ny orinasa eto Madagasikara mbola mitoetra ny fiheveran'ireo mpitantana orinasa fa azo tsy ataony mampiatra ny SST eny anivon'ny orinasa raha ny fanazavana. Misy mbola mieritreritra hoe option le izy, zany hoe azo atao na tsy azo atao. Misy hoe mieritreritra an'le izy hoe
charge fotsiny fa tokony investissement le izy araka nylazaintsika teo investissement ho an'ny capital humain tsy misy angamba ny mpiara-miasa ny mpampiasa zay mieritreritra hoe tsisy vidiny zany hoe faharatrana na hoe tsy misy sécurité zany ao amin'ny orinasany misy vidiny daholo zany ka izy ary tsy matseritreritra hoe investissement fa tsy charge fotsiny investissement ho an'ny mpiara-miasa ho an'ny entreprise. Efa voafaritra ho zo fototra ho an'ny mpiasa nefa ny fampiarana ny sorodoza sy ny tandrim-pahasalamana na ny SST nanomboka ny taona 2024 antony nandrafetana ny politika nasionaly momba ny SST iarovan'ireo mpiasa malagasy akanavaka anamorana ny fampiarana izany tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny filahany setra tsirairay ny SST. Donc le gouvernement a élaboré la politique générale de l'État qui fait du développement du capital humain à Madagascar la priorité des priorités. Et une des meilleures façons de protéger les ressources humaines, c'est la promotion de la sécurité et la santé au travail. Et donc, comme Madagascar a ratifié les conventions liées à la sécurité et à la santé au travail et qui ont été mises en œuvre dans le Code du travail qui a été dernièrement élaboré, nous sommes ici avec tous les partenaires pour voir de quelle manière nous pouvons continuer à agir sur la promotion de la sécurité et la santé au travail au niveau national. Donc nous sommes avec la représentante des travailleurs, la conférence des travailleurs de Madagascar, le représentant qui est le président du GEM, du groupement des entreprises de Madagascar, et bien évidemment le ministère du Travail. L'idée est d'agir ensemble, de travailler ensemble pour vraiment faire de la sécurité et la santé au travail la priorité à Madagascar. Misy ny atrikasa famaranana ny politika sy ny fandaranasa nasionaly momba ny SST ataon'ireo mpiara-miombonantoka malafy amin'izao fotoana izao iadina hevitra mandritra ny efatrandro ny paikady fampiarana ny fanampy miantry ny orinasa ny fampijerana ny SST anatin'ny fiofanaraka azy ary ny fomba fampirisihana ireo orinasa ametraka ny lamba momba ny sorodoza sy ny tandrim-pahasalamana raha ny fanampanazavana trany. Dia nisongadiny iny ihany koa no eto-pamarana ny fahapalam-baovao mety alina ity makasitraka antsika nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.